hitantsika sy mazava zany raha jerentsika ilay lamina ny zoran'ny ten'Andriamanitra teo aloha tampiandohan'Andriamanitra namaritra ny tsara sy ny ratsy nokitian'ilay menarana izy dia tonga lasa nifidy ny hanapaka sy ho tompony ny tsara sy ny ratsy teo amin'ny fiainam-panompoana na hoe teo amin'ilay nametrahana azy ho mpanjaka hitantana ny tany. Mazava zany fa izay le atao hoe fahalavona ilay fanapahana tao amin'ny olona ka hoe Andriamanitra no manapaka ny tsara izay no niova ka tonga lasa ny olona no nanapaka ny tsara sy ny ratsy. Tena mazava ny tenin'Andriamanitra fa izay ilay fahalavona dia mazava ihany koa fa tao aorianany ny safidianan'izy ireo ho izy no hanapaka ny tsara sy ny ratsy dia niova tanteraka hatramin'ny fomba fijery. Raha nitanjaka izy teo aloha nefa tsy nitanjaka no anarany dia tonga lasa nitanjaka izy ankehitriny. Raha niserasera sy niaraka tamin'Andriamanitra izy teo aloha raha taorianany nandraisany fanapa-kevitra hana hifidy ny tsara sy ny ratsy ho amin'ny fanapahan'ny tenany ihany dia tonga lasa niova koa izay natahotra izy niona amin'Andriamanitra ka dia niery. Dia mazava zany fa teo amin'ny olombelona izay nitoetra tamin'izay fotoan'izay dia i Adama sy Eva no anarany dia tonga lasa ny olona no namaritra ny tsara sy ny ratsy. Miainga eo zany ity programme ity, miainga eo zany ny lalak'izorana ity lalan'ny fanavotana ny fanjakan'Andriamanitra ity. Genesis 3:15 mantsy no mitondra an'izay teny izay. Hoy ny voalaza ny Genesis 3:15 zay efa no resantsika teto foana fa alao averina ihany dia ampifandrafesiko ianao ny menarana io sy ny vehivavy ary ny taranakao menarana sy ny taranaky ny vehivavy. Izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Mazava aloha ny resaka fa teto ambonin'ny tany no nahatanteraka izay fahasimbana izay. Dia io programa mpanavotana io koa zany dia mazava fa eto ambonin'ny tany no ahatanterahany. Lazava ny lalana teo amin'ny zava-misy aloha dia ilay menarana sy ilay vehivavy rehefa ifankahita dia raha vehivavy hanorotoro ny lohany tamaso izay ary ilay menarana kosa dia hanorotoro ny ombelahy tongony raha vehivavy. Dia nilazaina ihany koa fa ny taranakao sy ny taranany. Mazava fa tsy maintsy tombony isan'ny olombelona. Profo zany any amin'ny Genesis 3:4 rehefa teraka seta dia nambaran'ny ten'Andriamanitra hoe ary tamin'io indray vao natomboka ny antsoina ny anaran'i Jehova. Ary ny 5 dia nilaza hoe tao amin'ny seta indray vao tavaverina ilay endrika sy tarehin'Andriamanitra. Mazava zany fa niteraka sy nitombo taranaka ny olombelona. Fa nyresahana eto kosa ilay hanorotoro ny lohan'ny taranaky menarana dia andeha totsika amin'ny teny tsotra ilay izy mba hampazava azy. Izay taranaky ny vehivavy andeha atao hoe champion amin'ny fahalalànan'Andriamanitra no hanatanteraka izay fanorotoroana ny lohan'ny Satana izay. Dia tena mazava fa tsy maintsy ho hita maso eto ambony tany ity fanorotoroana ny lohan'ny Satana ity amin'ny alalan'ilay taranaky ny vehivavy izay heverina fa taranaky ny vehivavy tsara toerana indrindra ary tena tsara programa indrindra. Lehilahy zany no totalikevitra izy io izay lehilahy afaka hanorotoro ny lohan'ny Satana satria ny antony lehilahy tafaverina amin'ny fahalalàna an'Andriamanitra. Lehilahy tafaverina amin'ny fanekena fa Andriamanitra no mamaritra ny tsara sy ny ratsy. Lehilahy zay tafaverina amin'ny hoe zay tian'Andriamanitra no tiany ary zay programan'Andriamanitra no programany. Tafaverina izany ilay atao hoe Andriamanitra manjaka ny an-danitra, olombelona araka ny endrika sy ny tarehin'Andriamanitra manjaka eto. Izay ty lalaka izorany Genesis 3:4. Izay ny programa izorany io. Ka raha tsy tonga izay lehilahy izay dia tsy mbola ho tafaverina ity programa ity. Fa lalana io ten'Andriamanitra io zany dia lalana hatongavana mandra-pahatonga ny lehilahy io izay taranaky ny vehivavy manana ary tanteraka amin'ny fahalalàna Andriamanitra.
zay ny teo amin'ny menarana. Raha vehivavy kosa fitsarana amin'ny menarana iny, fa raha vehivavy kosa dia zao ny laminy. Ary hoy izy tamin'ny raha vehivavy 1:40, hahabe dia hahabe ny fahorianao aho, indrindra fa raha manananaka ianao, ary fahoriana no iterahanao azy, ary ny vadinao no enterany fanirianao ka izy no hanapaka anao. Satria le Genesitoko 4:15 manambara ilay taranaka ho avy. Dia izay ny antony nahatonga ny fitsarana ny raha vehivavy teto. Satria diso izy teo anatrehany lamin'ny programan'Andriamanitra, ka dia notsarain'Andriamanitra izy, dia notsarain'Andriamanitra ny momba azy, dia notsarain'Andriamanitra ny lalaka izorany fiainana. Ny programa dia satria hahamaro ny taranaka amin'ny alalan'ny raha vehivavy, izy no fiandohan'ny taranaka olombelona rehetra hozy izy Adama. Le izy aloha tsy dia tena mipetraka tsara eo amin'ilay hoe fahatanterana le hoe miteraka. Eo ihany zay. Fa tsy dia ao amin'izay loatra ny tena totalikevitry ny lalana. Satria inona ny antony? Any amin'ny fahatongavana ho amin'ilay taranany norotoron'ny lohan'ny taranaka Satana io resaka io. Dikan'izay zany, tsy dia loatra ao amin'ilay hoe vehivavy hiteraky ty resaka ty, na lay vehivavy hamoaka zaza avy any aminy ty resaka ty, fa eo amin'ilay hoe taranaka tafaverina amin'Andriamanitra, ka amin'ny fomba hahatanterahany zay, famerenana amin'ny laony ny fahalalana an'Andriamanitra zay, eo amin'ny fomba hahatanterahany zay, vanim-potoana ahatafaverina amin'Andriamanitra ny fanapahana ny tsara sy ny ratsy zay, eo amin'izay vanim-potoana izay no hitoerany fahoriana sy ny fanaintainana lalina eo amin'ity vehivavy ity. Horesantsika zany rehefa tonga ny anatin'ny filazantsara, fa apetraka tsara ho tadidinao tsara manaraka izao fotoana izao, fa amin'ny fotoana averina indray, amin'ny fotoana ahatanteraka ny famerenana amin'ny laony ny programan'Andriamanitra, zay tsy inona akory fa ahatonga an'Andriamanitra hiverina indray hanapaka ny tsara sy ny ratsy amin'ny alalan'ny olombelona, amin'ny fotoana ny procédure izorany zay fahatanterahany zay, dia ho totsy fangirifirina ity vehivavy ity, ho totsy fanaintainana ity vehivavy ity, ary ho totsy fahoriana lalina ity vehivavy ity. Ary nampiana le izy manao hoe manomboka hatreo izay rehetra atao hoe vehivavy dia tsy tompony ny tenany intsony, fa ny lehilahy zay vadiny no tompony fanapahana ho aminy. Ny fanapahana resahana eto dia tsy inona akory fa ny eo amin'ny fiverenana tsy kelikely ary amin'ny fomba miavaka ny hiverenan'ny vehivavy hanaiky, fa Andriamanitra no manapaka ary tompony fahefana amin'ny famaritana ny tsara sy ny ratsy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra. Izay ny antom-pilazana le hoe ny vadinao no iterany fanirianao. Izay nefa dia tsy ho tanteraka amin'ny fomba feno raha tsy tonga aloha le lehilahy hamerina azy amin'ny tsy ho tanteraka amin'ny fomba feno zany raha tsy tonga io lehilahy io. Hitantsika raha ohatra hoe hijery tantaram-behivavy anankiray vetivetika isika, dia tsisy fa Sara zany lay vadiny Abrahama. Rehefa nampanantenana sy tonga ny anjelika ny teny taminy ka nanao hoe raha avy ny taona toy izao dia amponoany Sara, dia nome Sara tao anatin'ny layany. Ny omety amin'iny hoe reto koatra ny mirediredy, miteniteny foana, kiza ty ve efa toy izao ny taonako, za rehefa nitsahajaza ko hiteraka inona eo intsony, voalaza mihitsy mantsy efa maty ny kibony, efa nitsahajaza ko hiteraka intsony, mampomeko reto. Izay le toetra n'le vehivavy, kanefa i Abrahama dia niandry an'izany. Izay le hoe ny vadinao no hanapaka anao manomboka hatreo. Asika tsara zany, fa raha nijery an'izay sombontsombo ny tantara noraisina kely fotsiny izay entina nazavana an'le resaka tsika, dia izay no lamy. Teo amin'ny raha lehilahy indray, hojerentsika indray ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy, ary koa izy tamin'ny Adama, satria efa nihaino ny feon'ny vadinao ianao, ka ninao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinananao izany, dia voahozina ny tany noho izay nataonao, fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao, ary anilitsiro anao izy, ary hoaninao ny anana famoly, ny fahatsemboan'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-beverinao amin'ny tany, fa ny tany nanalananao, fa vovoka ianao ary hiverina ho amin'ny vovoka indray. Mazava ny ten'Andriamanitra
raha taream-piandohana izy hoe aza inananareo le azo eo vovoan'ny safa amin'ny fotoananareo azy de ho faty anareo eto de niteny Andriamanitra fa vovoka no nanalananao a de hiverina ny vovoka indray anao zany hoe ho faty tanteraka indray ny olombelona rehetra tena ho faty maty alevona izay le izy arabaky teny io teny io tafaverina amin'ny tenin'ny Andriamanitra tsy miova amin'ny tenin'ny Andriamanitra fa izay no lazainy de azony ny ary-tamterany an-trano fa ho faty izy ny mikasika an'le hoe ny antsemboan'ny tavanao no inananao hanina ary anilotsiloseri tsy nakory zany fa ny antom-panomezana anazy ilay bonus tany am-piandohana manao hoe aza miasa saina ny amin'ny zavatra zay hoan'ny biby anareo ary aza miasa saina amin'izay zavatra hoaninareo ihany koa fa izao no mokatra azy izao nanome azy ny teniko ny napisy azy nomena azy ny tany anjakany ivoany zany rehetrarehetra zany nomena azy ny tany mba hanambaran'Andriamanitra fa Andriamanitra de miany olombelona nomena ary natolotra azy zany fa teto kosa rehefa toto tao anatin'ilay fialana sy fiovana amin'ny tenin'Andriamanitra izy ireo de ny hoe soron'Andriamanitra niverina tany amin'ny teny rehetra zay nataony ny teny dikan'io tenenina zany de tahaka amin'ny tenin'Andriamanitra hoe manomboka hatramin'izao i Adama de hoe soroko daholo indray le teny napetraka tao anatin'ny tany hoe hamokatra ho anao izy ka tsy hanomena inona na inona aminao izy raha tsy mahita ny fahatsembohanao miraraka amin'ny tany oka hoasika fa fomba an'Andriamanitra zany raha Genesis 3:4 de mahita an'izany fomba an'Andriamanitra zany hoe ny ranyrahalahnao latsaka amin'ny tany zay tany ny vavany telona an'izany de mitaraina ty amiko de mazava zany fa manao rapport amin'Andriamanitra ny tany rehefa misy atsemboan'ny Adama milatsaka eo de omen'Andriamanitra ordre izy hoe mamoa voa ho an'ny Adama izay ola amin'io hitatsika zany fa tena niova tanteraka le izy ary mazava fa nalay tany ny tenen'Andriamanitra hamokatra tsara de tsy azon'izy ireo dinganina intsony fa nakisaka tany antsinanana izy ireo zay le lamina zany niova tanteraka daholo zany a ny zavatra rehetra niova ananinona le izy niova ny fanaraka tamin'ny fanapahan-kevitra izy ireo mazava Andriamanitra zany ry havana tena mazava ny fomba an'Andriamanitra fa Andriamanitra de manaja tanteraka ny safitsika satria nomeny fahalalahana mandrakariva ny olombelona de nalalaka ny olona niala tamin'Andriamanitra malalaka ny olona miverina amin'Andriamanitra rehefa miala amin'Andriamanitra ny olona de mirindra manaraka an'izay ny lamina rehetra ny ivelany andy de le hoe andeha arak'izay lamina sy izoran'ilay tenin'Andriamanitra teo araka ny Genesis hatreto aloha zay ny lamina ny atsemboan'ny tavanao maniry tsitsero ny tany izay fa rehefa mipetraka eo amin'Andriamanitra kosa ny olona de miverina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra ka izay ny lamina nametrahana ny Genesis 3:7 ny ahafahan'ny zavatra rehetra hiverina amin'ny saim-panoronana fa ny Romanina de manambara zany mihitsy any amin'ny 5 any fa marary toy ny vehivavy hiteraka ireo tany ireo te hiverina mangetaeta te hiverina amin'ny famoronana azy fa ankehitriny de miasa sy mitoetra eto amin'ity tany ity izy amin'ny sainany nateraky ny fialana tamin'Andriamanitra fa tsy amin'ny saim-pamoronana mangetaeta an'izany ny tany ny bokin'ny Romanina de tena ho avy ny fotoana zay ahatonga azy ireo hamerina azy indray amin'izay miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra ho bokin'ny Romanina tamin'izay fotoan'izay hitatsika amin'izany fa niova tanteraka ny korotana tanteraka ny famaofao tanteraka ny lamina rehetrarehetra eto ambony tany tamin'ny eritreritrom-pamoronan'Andriamanitra de niova tao anatin'ny eritreritra zay ny heverina izy mivady fantatsika mazava zany fa niala tanteraka amin'ny lamin'ny programan'Andriamanitra izao tontolo zao sy ny olona rehetra eo aminy ny tombony olombelona teo amin'ny fahamaritana ny tsara sy ny ratsy ary ny sazy rehetra ny men'Andriamanitra ataon'ny mpitoro-teniny hoe ozina izy io fa izany fidy kosa hoe sazy satria vokatry ny nataony de nosaziana izy dia vokatry n'io sazy io zay nomena azy de nivoaka daholo zay lamin'ny programan'Andriamanitra zay miainga ao amin'ny tontolon'ny Genesis 3:7 ireo le lazaiko hoe sazy ireo zany de tsy minakory fa depart vaovao an'Andriamanitra hamerina amin'ny laony ny fiainana zay naharian'Andriamanitra izao tontolo zao nanomboka hatreo no miasa sy mihevitra ny tenina aloaka ny vavan'Andriamanitra ahatanteraka ny fisian'ilay lehilahy avy amin'ny vehivavy taranaiky ny vehivavy ho tafaverina amin'ny fahalalàn'Andriamanitra ho tafaverina tanteraka amin'ny fomban'Andriamanitra sika de mahita fa anatin'ny baiboly de maro zany tahakandro Davida zay nambara mihitsy io nahita olona araky ny foko aho
zany hoe olona mahafantatra aho, nahita olona mahalala ny momba ahy aho, na marimarina koa de hoe nahita olona aho zay nanaiky hitondra hiara-dalana amiko amin'ny tsarako sy ny ratsiko i Jehovah. Zay le nambara tamin'ny Davida hoe nahita olona araka foka anao sitrapoky rehetra. Inona sitrapon'Andriamanitra zany? Sitrapon'Andriamanitra de ny tsara sy ny ratsy eto ambony tany. Ka zay olona manaiky andeha am'izay, zay olona manaiky ara-dalana am'izay de olon'Andriamanitra no ilazana azy. Navita asa lehibe teto ambony tany zany David zany. Tondra fagagan'Andriamanitra tamin'ny alalany zany David zany. Teo anatin'ny programan'Andriamanitra rehetra. Fa na dia nanangana tempola raha tsy navelan'Andriamanitra natao satria feno rano-tanany. Hitantsika amin'izany fa tsy io le champion. Fa voalaza kosa noho ny fankatoavany tenin'Andriamanitra, noho ny faneken'ny tsara n'Andriamanitra sy ny ratsy n'Andriamanitra, dia notahina izy ka natao hoe ny taranakao mipetraka amin'ny seza fiandrianana. Ary tsy ho diso zanakalahy ianao, ifandihy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana io. Dia ao aminy izy izy, ary io lehilahy io no ahatanteraka ny hoe ny seza fiandriananao dia ho ampitoerina mandrakizay. Tsy izy ho lehilahy nytenenina tamin'ny Davida io, fa le sainy Genesis 3:7-10, le lehilahy izay taranaky ny vehivavy. Atsika an-tsaina tsara zany fa tena tsy miala ny programan'Andriamanitra, tena tsy miova ny programan'Andriamanitra, ary ny zavatra rehetra zay napetraka dia ho ao amin'ny fiheverana manontolo an'ity fananarenana ity. Zay mahatonga antsika milaza fa ny filazantsara fototra, na hoe ny fotobe ny teny atao hoe filazantsara dia miainga ary avohitra mandrakariva ao amin'ity Genesis 3:7-10 ity. Zay rehetra miteny hoe filazantsara ka tsy mifanaraka amin'ny sainy Genesis 3:7-10 dia tsy filazantsara no anarany fa hevitra ao manokana zay. Fa ny teny hoe filazantsara dia miainga daholo ary tsy maintsy tsongona miala ao amin'ny Genesis 3:7-10. Mazava amintsika zany fa izay ny lamin'ny programan'ny toko fahatelo, ary zay ihany koa ny lamin'ny programan'ny toko faharoa sy ny toko voalohany ao amin'ny Genesis. Tsy miova amin'izay mihitsy ny programan'Andriamanitra, ary mizotra manara-dia an'izay laminy zay ny programan'Andriamanitra, ary tsy hijanona io raha tsy tonga any amin'ny farany dia ao amin'ny fahatanterahana izy amin'ny fomba feno. Inona le fomba feno? Lay taranaka tamin'ny vehivavy, le champion ny taranaky ny vehivavy, lehilahy dia anoritoro hita maso ny lohan'ny Satana eto ambonin'ny tany. Ity tany ity no sehatra hatanteraka izay lamin'izay, fa tsy sehatra ara-panahy zany tahoditsika hoe ara-panahy, tsy ara-panahy fa hita maso eto amin'ity tany ity. Ary io lehilahy atao hoe champion tarana behivavy io dia izy no malala faratampony ny amin'Andriamanitra, izy no malala faratampony ny tsara sy ny ratsy an'Andriamanitra. Dia ho ao aminy tanteraka izay rehetrarehetra zay, ka izy no hanoro azy ny olombelona rehetra rehefa averiny amin'ny laoniny zay programa zay. Mazava fa tsy maintsy ho tonga hanofo tahaka azy tahaka anao zay lehilahy zay. Mazava fa tsy maintsy ho tonga eto ambony tany hita maso, ary ny olombelona dia ho fahavolombelon'ny fisiny eto ambonin'ity tany ity, mba hahatanteraka ny Genesis 3:7-10. Izay zany no nanirasany Adama teto amin'ity tany ity. Zay natonga azy nyteny hoe rehefa tonga i Noa, dia Noa moa atao hoe fitsarana, dia hoe ity no ampitsahatra atsika ny amin'ny asa mafy teto ambony tany. Nantenainy fa tamin'ny vanim-potoana nisiny teto ambony tany no tanteraka io teny io, ka nataony hoe fitsarana egalina Noa. Kanjo mbola tsy teo le izy, fa mbola nitoy ny tantara ary mbola mandeha mandra-pahatonga zay fahatanterahany zay. Izay lehilahy dia apetraka tsika tsara zany fitininy. Niala tamin'ny fahalalana, fitovizam-pahalalana tsara sy ny ratsy amin'Andriamanitra ny olona, dia namorona sy nametraka araky ny sitrapon'ny tenany ny tsara sy ny ratsy arak'izay niheverany azy. Vokany niova ny tontolo mpiainany manontolo satria izy no hamaritra ny tsara sy ny ratsy. Niova mihitsy lay hoe aspect extérieur teo amin'ireo olona ireo, ka raha tsy nitanjaka no anarany teo aloha dia tonga lasa nitanjaka satria efa niala tamin'ny tsara sy ny ratsy hitoviana amin'Andriamanitra. Niova ny fahalalany an'Andriamanitra fa tonga lasa tahotra sy fierena no entiny manoloana an'Andriamanitra. Niova ihany koa ny toerana nametrahana azy, niala teo amin'le tany feno fiainana izy fa nakisaka ny amin'le tany iainany amin'ny fanefantsazy. Inona ny sazy?
ho an'ny menarana dia izao raha vehivavy izy tia mahita azy eva io dia anoritory lohany fisy kosa anoritory fotsiny ihany no melahy tongotra eva ny taranaky ny vehivavy zay champion amin'ny fahalalana n'Andriamanitra amin'ny taranaky ny vehivavy dia efa voatokana kosa anorotoro zay taranaka avy amin'ny menarana zany hoe zay taranaka hitondra ny fialana sy fampianana ny olona amin'Andriamanitra eto ambony tany ka iaonareo anakiroa reo indray andro andy ka rehefa tafahoana izy a dia ny taranaky ny vehivavy zay mahalala an'Andriamanitra anorotoro tanteraka lohany ho resantsika zany any amin'izany fampotona zany ka ity vehivavy ity amin'ny fotoana hatanteraka an'izay fisehoany zay lehilahy ka hatafaverenany eo amin'ny falalan'Andriamanitra dia ho totsy fahoriana ho totsy fanaintainana ho totsy fijaliana fatsatry io vehivavy io amin'ny fotoana hatafaverina ataon'ity lehilahy ity ny fiverenana amin'ny fahalalana an'Andriamanitra dia ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy raha lehilahy kosa dia noesorin'Andriamanitra tao amin'ny tany ny teniny le manao hoe nohony amin'ny Adama izay no fidiko hitondra ny endriko sy ny tarehiko sy anjaka dia noho izy niala tamin'izay a dia mitokona an-tany migrevy ny tany tsy mamoaka mitondra fanelingelenana lalina eo amin'ny fiainan'ny Adama ka raha tsy mahita ny atsemboany miraraka aminy izy tsy mamoaka izay hohaniny sy izay ho fiainany eto ambony tany izay no sazina azo azy ny antony dia tsy inakory mba hahatonga ny ahatanteraka ny Genesis 3:7-8 ny anton'izay raha tsy nataon'Andriamanitra zay dia tsy ho tonga mihitsy io satria hitady olona Andriamanitra hatreto zany manomboka ny asan'Andriamanitra ary ny asan'Andriamanitra dia mitady olona ho tonga ho ampifaly